Miarabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao asabotsy maraina zao. Fa somary afapana ny resaka atao androany satria resaka aminareo sujet anankiray zay tena hoe mamoehatra ny filazana azy. Satria tena voapirofo tanteraka amin'ity zavatra ho lazaiko ty fa tena jilamboto, jilambavy, mpangalatra, tsisy ninona ohatsy hoe manatanteraka an'le mission nampanovina azy ireo izy ireo de le hoe androba sy hanimba faran'izay zoko indrindra ny andreo mpandraraha malagasy, indrindraindrindra moa ireo mpandraraha avy eo Antananarivo satria tsisy afaka andahan'izany tsika fa mpandraraha avy eo Antananarivo daholy reo enjehana simbasimbaina amin'izao fotoana zao reo. Za tsy miraharaha zay politika ihany tsy aferako zany fa ny zava-misy de zay lazaiko anareo zay. Androany de resaka manokana momba ny afera Sodiato. Mety hitendray nareo hoe ny sasany moa zany fa tsy nareo malala tsara ny fomba fisainako hoe ena azy vola be sy ny karazany. Za moa zany rehefa miresaka zavatra ray de manao fanadihadiana ary maka information, maka renseignement alohan'ny tenenana mba tsy tenenana foana. De avy eo misy anarana vaoaka rehefa avy eo de anjaranareo am'izay mahafantatra hoe aive zany no fandehan'io e. Resaka Sodiato io raha tianareo fantatra zany, io moa mampiazakazaka ankala vorotsiloza sy ry Daya tamin'ny fotoan'androny ahoana ny amerenana ny vola be any Ngaravatomanga tsy ho an'ny firenena fa ho azy, ho ataony any am-paosiny. Ary rehefa tsy tanteraka zay de io am'izay napetraka am'izay nalefa am'izay le raha hoe perquisition an'ny Sodiato. Atao perquisition imbe dehibe zany Sodiato zany hoe itetiavana vola, itetiavana ina fa zao isaky ny mandalo ry zareo de mandroaka fananana, rofony zareo ny fiara rehetrarehetra, ny moto amin'ny chiffrenareo hoe fiara 200 indray nalaina tao anatina ray alina fotsiny nivezivezen'ny tomona tamin'ireny le camion ana dépanneur reny no mibatrana an'izany zavatra zany. De toy izany koa ka ny moto. Iza ny olona nanatanteraka an'izany ary mbola jereko teneniko anareo ny toy an'le tantara. Nisy an'le José le sipany kala vorotsiloza io. Fantaninareo aloha ny apetrako aminareo manam-pahefana polisy moa zany na miaramila na zandary tsy haiko. Inona kay ny gradiny José de inona ny anjara asany eo amin'ny fitandrona filaminana sa mpiasa ny fitsarana ve sa inona huissier ve sa inona. Fa nahoana no iny rangahy iny tsy maintsy eo foana rehefa misy ny perquisition atao na fisamborana olona atao de izy no mibaiko an'ireo polisy kely mampalahelo kely tsy ampy sakafo izy no mibaiko an'ireo anatanteraka an'izany fikasan-dratsiny zany. De fa hita fa alatra be sy ny karazan'ireo. Efa teneniko taminareo teto le hoe rehefa nanao perquisition Sodiato izy hatramina kilalao anankizy anie batain'ireo le olona reo mampanona tena hoe tsy ampy sakafo reo olona e. Tena hoe tsy olona tena hoe tsy haiko e, za aloha tsy afaka hiteny intsony hoe mbola olombelona manao zany. Akilalao anankizy nangalarina fiaran-jato maro nalaina daholo vilia vilany tsy haiko hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny resaka fanonganam-panjakana. Ny vilia sy ny vilany ve afaka manonga-panjakana sa entina hanonganam-panjakana tsy haiko aloha. Fa de zay ny zava-nisy nitomina daholo zay zavatra rehetra azo nitomina ary nivezivezy matetika atao ry zareo. Ny zavatra ray tena nisongadina ary tiako hisariana ny sainareo de zao. Nisy perquisition tamina toerana ray tao avarabaratra Antananarivo tao. Nidediavana basy izy io hoe napiditra fitaovam-piadiana na hoe vaika Ngaravatomanga de nafenina. Zao fandeha an'izy rehefa natao ny fanadihadiana zany. Fantatritsika tsara fa ny Sodiato de nanana an'le hoe ohatran'ny hoe karazana sécurité privée zany, sécurité privée miaro ny fananan'ny groupe Sodiato ray manontolo zany e. De nanana autorisation de port d'arme ry zareo satria nanana pistolet ny mpiambina tsirairay avy ny agent de sécurité tamin'izany fotoana zany, tamin'ny Sodiato tamin'izany fotoana zany. De rehefa tonga reto jilamboto sy jilambavy reto de lasika ala vorotsiloza naniraka any colonel Jaofara sy José. Reo zany ao foana nanao pression ny sécurité tao amin'ny Sodiato ny teny hoe aiza ny basy avoay le basy.
de mazava ho azy moa reo mpiasa reo tsy afaky hiteny tsy tonga de miteny hoe zao fa nomporetina de inona ny zavatra natao ozy nareo ary ho avoakako ny sariny zany amy manaraka fa tsy hoe teniteneniko foana fotsiny zay le teneko hoe za raha manao investigation de misy porofo fa ho avoakako daholo zany na ny sariny colonel Jofary io ary ho avoakako eto, ny sariny José io ho avoakako eto, fa nodorany zareo ny mahalela ny fila iny le chef de sécurité taon'ny Sodiaty afahany mamoaka ny information hoe arimo misy azy. Nisy tam'izany koa nitapahany tongony, misy sary daholo zany tsy zavatra foroniny zany avoakako aminareo a zany na de ataotsika hoe odiniana aloha ahoana fomba moana zany amy Facebook satria indraindray mety mahatoana ny olona zany de mety atonga ny Facebook koa ibety moa zany filaza azy fa nisy fandratrana olona maro tao amin'io fitadiavana basy io, zay basy ara-dalàna, nisy autorisation de port d'arme nangatahan'le société Sodiaty zany de ara-dalàna tsara. De natory le chef de sécurité le toerana nisy an'le basy pistolet 30 no nalaina tam'izany fotoana zany. Ny zavatra nisy tamin'iny fotoana nangalana an'le pistolet 30 iny nandorana ny patte d'éléphant le ministère-ny intérieur zay tany amin'ny étage nisy ny document misy ny autorisation na port d'arme. Zany hoe tsisy fifandrifinjavatra zany fa tena fananinana atao hoe nodorany fananin'ireo nodorana zany iny ministère intérieur iny atao amin'ny section port d'arme, autorisation na port d'arme mba afahanjareo mamily an'le basy ho anazy. Ary am'izao fotoana zao tsy hita tsony reo basy 30 reo tsy hita fa reo basy 30 reo ny ampiasaina manao opération am'izao fotoana zao mamaky zay zavatra rehetrarehetra tiana vakina opération rehetrarehetra tao kala vorondolo vorontsolozy iny eo ambadiky zany rehetrarehetra zany. Za tena miteny anareo an'izany ary tsy maintsy tratra izy satria ny antony zany zavatra zany tsy zarery ny malalan'izany daholo ny tompona andraikitra ny gendarmerie ny olona mpanao famakafakana ao Madagasikara ny amin'ny resaka adeloka be vava. Am'izao fotoana zao moa mbola samy mangina daholo fa io rehefa mipoaka eo sary-bolany tantara be io fa zay zavatra zay tiako ampahafantarina anareo. Inona ary ny zavatra misy any atao hoe aray ao Madagasikara zay. Io aray io dikany io de hoe agence de recouvrement des avoirs illicites, zany hoe io zany ohatrany hoe natsangana ohatrany araka tamin'ny baibianko samifina hoe afahana maka an'zay vola rehetrarehetra fa notokidonam-bola sy ny karazana. Ok, ara-dalàna izy hatreo fa ny olana am'izao fotoana zao de io aray io mihitsy io agence io mihitsy am'izao fotoana zao no misele zany hoe mampikatso na mame moa zany ny fiariny fananany Sodiaty zay mbola tsy voasamby azonjareo de alainy zareo arak'izay tiany atao de fampizarazarainy izy menakavy le fiara aizako hatramina fiara voiture électrique avy de alainy zareo na de efa hoe tsisy batterie raha tao anatiny de amidiny de hita eny atseny eny le tomobile misy parka angezabe zay ao amin'ny diksa ina misy azy parka be de misy tomobile be de be ao. Ny akabeazan'ireo fiara reo de fiarany Sodiaty nahodiny reto olona tsisy ilavana azy mpangalatra reto de misy efa olona koa natokany zareo ivaritra an'izany fotsiny. Zay zany hoe ny aray zany hoe karazana zany bianko samifina zany am'izao fotoana zao no miraitsy kombakomba mivaritra ny fananany Sodiaty. De ny zavatra ny olana nefany de zao tadiditsika tsara ny tenin'ny ray le kely le PM anareo iny hoe io ne tsy voatery fa vita fitsarana voalaina ny fananan'le olona. Orangatya chef de l'administration ve anao de miteniteny foana ohatry zany. Ny zavatra tompoko ny société tompoko rehefa vita fitsarana rehefa mieloka rehefa fantatra fa mieloka ary nanao adisoana zay ny olona zay anao vavaka mirécupérer zay tokony ho azonao récupérer na hoe ty nialatra fa ny Sodiaty ane mbola tsy mandalo fitsarana taizany nisy fitsarana Sodiaty mbola tsy nisy eritseritena ny tany Maorisy ary lazaina fa hoe nisy vola be ho averina sy ny karazany fa ny raha vatomanga ane mbola tsy voatsara hatram'izao hoe tsy mbola misy ary ny fanjakana Maorisiana tsy mbola niteny mihitsy hoe alainay na tsy mbola nisy fangalam-bola zany fa nizeleny fotsiny le compte fa tsy nalainy fa ny andreto olona tena olona jivanona mpangalatra reto
nalainy daholo ny compte hatrany amin'ny banky compte bancaire ary tadidio tsara mihitsy fa ny aray ny paky ny pôle anti corruption mihitsy a no maka ny 25 millions d'euros an'ny groupe Sodiaty amin'izao fotoana zao. Nalainy zareo tsy fantatra hoe nataony aiza, tsisy fitsarana, tsisy valim-pitsarana manamarina fa hoe voasazy ny Sodiaty kanefa de nalainy zareo le izy. Dika mazava tsara zany a fa ny anti-corruption ndray no manao corruption satria jilamboto daholo e, zay le izy efa fanjakana jilamboto efa fanjakana mpangalatra e, de moa de avadika ao anatina lalàna le izy de zay ny zava-misy. Fa zany rehetrarehetra zany inona fiantraikan'izany de voatery le société nandroaka mpiasa amina arivo maro satria tsy voalotsony ny karama, tsy voalotsony ny karama le mpiasa satria miezaka ihany no ny tompony zany mba nanao ezaka hoe afahana mandofa sy vola mitotona. Io moa matetika zany a par virement bancaire any amin'ny banky, volany amin'ny banky no andoavana karama, zay ny amin'ny règlement amin'ireny société reny. Fa zay vola mitotona amin'ny banky tonga de lasa andrele tsy vanina, zay mitotona amin'ny banky lasa andrele tsy vanina, tsy voalotsony raha ny karama mpiasa am'izao fotoana zao. De zay zavatra zay a no nanovana andreny le am'izay le hoe ho administrena ny groupe Sodiaty. Eto ary le izy a mialatsiny amin'ny lara jovial fa ilahy matsy monsieur milay hoe za tsy mahalala an'izany fa no démenti a jugement zany hoe fitsarana zany, fitsarana napetrapetraka vorotsiloza vorondolo io a nanao an'le jugement CSCA zay mbola izy sa inona fa numéro 148 CSCA du 8 mai 2026 a no namoahana hoe Nga Jovial Serge no apetraka ho administrateur ny groupe Sodiaty. De mbola sahiteny vela hoe tsy mahalala zany fitsarana zay ary mbola teneko ny antony ametrahana an'lahy eo raha mbola de tavolona fantatro tsara mihitsy nina ny relation an'lahy amin'ny vorotsiloza fa tsy hiteny an'izany aloha androany fa miandry ny réaction an'lahy satria fara zay enatra ho anay diaspora io zavatra ataon'lahy io hoe olona mba nieritseretina mba hisy valeur mba olona mana intégrité inona ay tena zany ve tena miteny an'lava hosahirana ihany aloha lahy za tena miteny niriko fotsiny de hoe asa maro ny lahy andany toerana io satria vita ny carrière politique an'lahy, vita nano honneur an'lara vita satria mazava be zany, mazava be hoe maninona ikala vorondolo vorotsolozo iny ametraka an'lahy ao satria mazava be ity no alaina am'izay ny zavatra rehetrarehetra ambony mbola tsy azo amin'io resaka Sodiaty io. Zay zavatra zay zany a mila fantatritsika vahoaka zany fa tsy mandehandeha fotsiny io a. De toy zany koa le hoe tovoratovorso nisy koa jugement na fitsarana napetraka tao da hoe izy ndray no mitondra itovoratovorso hoe inona ny fahaizany sy fahalalany tsy haiko aloha tsy fantatro fa épicerie gasy ny nalalana n'iny olona iny taty olona mampime iny fa tsy hoe olona ina fa olona mileladelaka fotsiny zay nahitahita lalana atao amin'ny any fitondrana jonary mampianina de zay de io ndray moa na ikilkraduel de indray verina satria tonga ndray reto mpangalatra sy mpandroba mitovy am'reto fa olona tsy manana capacité inona tsy tiako tenena ny olona administrateur zany mantsy re olona de tokony hoe olona mba farafaratsy ny expert comptable économiste matanjaka be ohatr'izay mba ahafana manarina zavatra. Fa lery olona tsy hitako hoe iny épicerie gasy kely tary maty momoka kely ery no tatana an'lahy de Sodiaty aviation no tatana an'lahy de iny gaboraraka zay tiany zareo anaovana jet privé tsika nantany hoe jet privé aniza reny andro amina volamena reny jet privé any Sodiaty reny ampiasaina hoentina mivezivezy mandeha makany Dubai anondranana volamena reny raha tianareo fantatra zay ny ifandraisan'io zavatra rehetrarehetra io. Rehefa inona am'izay raha ny société no administrena na anendreny ny fanjakana administrateur igerea sy hitondra le société zany. Raha société privée izy satria eo ndresaka zao ny société privée tompoko raha ohatra ka hoe manana difficulté financière na hoe tsy manana fahafahana intsony mandoa ny volam-panjakana ny etram-panjakana de misy fiatraikany koa amin'ny resaka karama mampiasa sy ny karazany a de afaka nommer administrateur ny fanjakana zay le izy a. Ny ministère ny économie moa raha tsy diso any miandraikitra n'izany zavatra zany fa eto le zavatra tsy zay mahitsy ny Sodiaty de société natanjaka be
natanjaka be tena hoe nanam-bola vonavolo foana mitrosa sy mietram-panjakana sy voalohany foana zany ary na voalo karama foana na de tao anatin'izao fanagazana ny 25 millions d'euros zao ara mbola naizaka nando karama ihany zareo fa rehefa hitanjareo fa ohatrany tsy vita mihitsy ny ametrahana ino misy ty administrateur provisoire ahafana manao ampimambale arenan'olona de niforiporonina daholy am'izay ty rehetrarehetra ty de niditra tsehatra am'izay ny aray le niteneniko anareo teo nanao an'zay fomba rehetrarehetra fangalarana mamoehatra ho araky ny teniko tena mamoehatra hoe zany ve no resaka ady amy kolokolo sy ny avoary illicite mbola tsy vita fitsarana de iny anao miroboka de zarazarainy izy menakavy to le fiaran'olona zany tena mariny zany fa tsy zavatra foroniko aminareo zany a zarazarainy izy meny taterina tam'le camion fitondrana fiaram-panina reno a zay no nitondrana le fiaran'olona tao nirofina daholy zay azo nirofina rehetrarehetra tafiditra am'zany ko mipaka zany mo de pôlo anticorruption fa mpangalatra alika maty reo tena malatsiny am'le fitenenana fa tena mpangalatra reo no tena fototry nyfangalaranao Madagasikara ao na mibiany ko zany izany tsy nalala zany ditanao tsara zao raha in'le kely ny premier ministre olona tay izy samifinina e inona ny vitany tamin'izy tao samifinina tsisy ninona nitsingalambongidina fotsiny izy tao ny stiltilina fotsiny fa tsisy ninona vitany tao raha nanao izy fa beribe reo karanareo no nigadra raha nanao izy fa tsy nanao nininona izy zay natonga an'ireo karanareo manjaka tokana am'izao fotoana zao Madagasikara ny zavatra tiako tenenina aminareo zany de zao io zavatra rehetrarehetra misy ao Madagasikara io de mission nomenan'ireo olona reo mbola lazaiko anareo hoe izany namena mission aloha fa manatanteraka an'izay amin'ny atsakany sy andava mihitsy reo manao alatra faran'zay zokony raha tsika mahita tsara ary navokako andrambo le hoe mahazo angara-betsarona tsy efa za tena miteny anareo fianakaviana ny orokotitra tsy samy teny elizy tsy samy teny elizy fa za kosa aloha za rehefa mahazo information zava-dozoto zany de teneniko fa intelo mialaina le olona toa tsy efa tao intelo mialaina satria nopozinina ny raharara betsarona raha tianareo fantatra tsisy resaka politika zany io tsisy resaka fa resaka ny foronina fotsiny fanonganam-panjakana fa inona ny tena tanjony kara volotsoloza ao anatin'io aka ny fananany rabetsarona koa aka ny fananany rabetsarona zany hoe terena le olona zany ame miliara tsy taditsena tsy zany ny zava-misy ao Madagasikara ny aranahititsika le fampakina trano nataondry José tam'le nanao perquisition ny zanaky ngara-betsarona tady tio fa ny zanaky ngara-betsarona de avocate ny vady ny architecte zany hoe olona tsy sidira mapolitika tsy manao inina rehefa nanao perquisition imbe de be to amin'iny toeran'indry zareo tsy nahita ninona fa ay ny antony natongavany tao a anangona am'izay aka zay tiany alaina de zao fetry le olona de nafen'le olona ny laklean'ny fiarany rehetrarehetra nafen'le olona nisy nakasary moa tamin'iny de napse hoe zao daholy izy nanao karazana compte rendu tamin'ny kialavorotsoloza hoe reto misy ato de inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao nametraka condition ny kialavorotsoloza tena zay accusation ty ataoko ty a nanao condition izy hoe raha omenareo anay reo fiara reo raha avokady raha ranjoro vera sy navy hitatsika tao de janony ty raha ty zany hoe zay zany le zava-misy ao Madagasikara omena ny kialavorotsoloza ondreo fiara rehetrarehetra reo a de mangina milamina ny toetra raha zany ene zany zava-misy ao Madagasikara am'izao fotoana zao e ka olona gadra lava ne iny ramatoa iny e de olona mbola gadra iny olona gadra lava io ve ny ataonao ministra de ahoana raha moa tsy ohatry zay le zavatra misy eto am'izay de mitodika nga mpiandry osy zao lesile izy a zao a za malala tsara hoe ina ny olana eo aminao sy ny FLM am'izao fotoana zao satria ny FLM de tsy manaiky intsony an'izao zava-misy zao afa baraka ny FLM am'izao hoe enao ny mpiandry ny FLM am'rehare hoe mpiandry nefa nisy zao ny zavatra misy efa mba nananatra ny FLM tam'zany tiako fantatra reo vahoaka zany nananatra ny Mikael ny fiangon'ny président ny FLM ny transitaire président fiangon'ny FLM hoe ajanony io zavatra ataonareo io a fa tsy mety io zavatra ataonao io de nanda Mikael de nanomboka tam'izay de niteny ny FLM hoe tsy mitondra intsony a mampiandry ny FLM enao tsy mitondra ntsony anaran'ny FLM enao satria enatra ho anay ianao zay no natonga ny FLM tsy nanatrika isan'ny tsy nanatrika intsony an'le resaka hoe concertation nationale sy ny karazany iny satria vaky tanteraka tapaka vaky ny ady a tapaka tanteraka ny de eto mitodika amin'nga kely zao ary fa mbola mieritreritra iaina firy taona eto ambonin'ny tany moa ianao ry zantry
zay fotsiny fanontaniana ianao mahalala fa tsy hoe tsy mahalala za mino fa tsy nanaonao foana ny fifoazany FLM isan'ny tena hoe enjana indrindra ny fidirana fifoazany FLM zany tsy azo anaovana kolikoly za zany za zany ino fa hoe tena nanaraka ny an-tanatohatra rehetra ianao na mpampiandry anao fa mahafantatra tsara zany hoe inona ny efaranareo zao famonon'olona zao ve noentinao andrasanao fitsarana ny an-danitra zao zavatra zao zao alatra be vavy zao zao zavatra tena hoe mampiseho rehetrarehetra ny asan'ny devolo tena hoe nataonareo fanjakan'ny devolo Madagasikara zao ve zava-misy de mieritreritra ve nga fa ho afamaina mieritreritra mbola iaina firy-taona nga fanontaniana aloha zay mba leo fasilavitra le saina fa raha tsy tonga saina am'izao tsy tonga saina tsony rikala vorontsolozy efa mivarotra fanahy tamin'ny devolo olona mamindrongony reny ianteherana tena mampalahelo izy jereo zay zavatra miseho rehetrarehetra tsisy afa-tsy skandale amiako indray nareo io resaka fametrahana sokatra io fametrahana sokatra eo amin'ny kianjan'ny 13 mai io inona ny dikan'io any am'zareo any atsimo any ny sokatra rehefa misy sokatra hony eo amin'ny tokantrano anankiray de milaza zany hoe tsy azo ohatrany hoe karazana ody iny zany afahana miaro an'le tokantrano mba tsy hoe isy olona nao ratsy ohatrotr' zany de misy sokatra ao anatina tokantrano zay mihitsy mo fomba any hoe rehefa misy sokatra ao tokantrano de miady de ohatrany hoe karazana ody gasy iny zany afahana miaro ny tena fa io napetraka mivandravandra io amin'ny 13 mai io de mieritreritrynareo resaka kolotsaina io resaka ody gasy tena ody gasy mihitsy io izana hoe erovana hony an'le fanjakana hitanareo am'zany tena olona mpiandroso aiza koa nisan'zany hoe asiana sokatra eo de tena tsy matakatra mihitsy le malagasy fa voatery manazavanareo an'zany zavatra zany fataro ny fomba nrazana malagasy de fantatrareo ny heviny fa tsisy sokatra petrapetraka fa maninona ny sokatra fa sokatra ko ihany angany zavatra mampalaza Madagasikara fa maninona tsy sifaka tsy naninona tsy lemirena ninona tsy PDB Madagasikara ne manan-karena zavatra anyne fa maninona tsy zany fa naninona ny sokatra principalement sokatra ny natao teo mazava be zany le izy fa misy fatahorana ao anatin'le izy fatahoran'ireo ialo amin'ny toeran'io de apetraka daholo zo ody rehetrarehetra zao finona ody Madagasikara efa fanjakan'ny devolo eo Madagasikara am'izao fotoana zao mangina daholo moa ny rehetrarehetra mangina mpitondra fivavahana mangina ny tafika sasatsasany mangina daholo satria ny antony ohatrany hoe olona tratrany be manaiky zany olona zay ohatrany tratrany be manaiky fa ohatrany tratran'ody daholo zany menimenina fa ohatrany hoe tsisy inenina azo atao fa de zay zany le iziko fa ny zavatra lazaina rehetrarehetra zava-doza amina tambo zay tsy hitondra soa an'ny firenena zavatra ny tany saiko anao rehetrarehetra teo fa raha sodiaty moa nanomboako azy fa tsisy alabritsony am'izao fotoana zao maninona no miteny fa maninona reo elita merina am'izay zao ny enjehana nisy fotoana tamin'ny voalohany tamin'ny fotoana andra nefa ny teno nanomboka tany amin'ny Aravalymanana an'io zavatra io ny sombaina ny tiako iza moa zany reo olona rehetrarehetra ny tany saiko nisy fotoana nanonona anaran'olona PDB hoe Ravalomanana Ravatomangy Ramarsony PDB zany olona avy ao Antananarivo daholo eny ny akabeaza ndreo nanangana société nampiasa olona amina rivony tao Madagasikara tsy sanatria manao tsinitsinina akory ny olona any faritra fa zany ny réalité tsy resaka tribalisme ny filazana an'zany réalité tsy maintsy lazaina zany fa aiza daholo reo olona reo am'izao fotoana zao akoatra ny Aravalymanana zay voatery tsy maintsy misilelaka am'ireo satria miaro an'le tiako zany koa lo tsy tafarina ohatrany talotsony tsy possible tsony zany fa de hoe ba ohatra mivelona fotsiny aloha tsy possible tsony zany verina amin'ny heriny tiako vita teo tanteraka ny amin'iny ary tsy avelan'ireo vita ho tavavoaka zany tiako fa jerevi tsara fa lasa am'izao ngara vatomagna moa de fa mihinana any Maurice inga nainandretito aina zay fianakaviana randretito aina tsy zay tsy nalala zany natanjaka zany to Madagasikara lasa mitsoka ingara betsarona io hitatsika fa mialainao tsy efa io ny Ramarsona moa de fa iny fa hita tanteraka ny fianakaviana Ramarsona zany rehetrarehetra zany de tokony hatonga sainantsika efa maninona ny elita gasy rehetrarehetra no nosombainy fananina ny sombainy mazava be tompoko ny karana nefa manomboka am'izay maka ny zavatra rehetrarehetra zay natsangany malagasy de zay tsy io sodiaty mieritreritra nareo hoe mbola ijoro vonono io tsisy olona mpangalatra io
tsisy ataon'ireo fa tsy ny angalatra ny andrava ny amotika zay ny ataon'ireo de rehefa fahita le société de akatony tsisy raha reny olona amin'arivo ny velomy tsisy raha rainy azany zany zavatra zany mila fantatrareo zany ka de zay ny tiako tenenina amin'ny androany resaka sody aty io aza mieritreritra nareo hoe angara vatomangy de tsy maninona va zay tiany atao za toko de tsotra be fomba fijeriko na raha vatomangy io na raha valomanana io na izy io na izy io na izy io reny olona reny a nampiasan'ny sainy matoto tonga tamin'ny toerana nisy azy na inona teneninareo na inona teneninareo hoe nampiasan'ny sainy nisy fahaizana tao no mety izy fa metsifetsena sika fa iza ny business manina tsy manao afetsifetsena moa tsisy fa ny zava-dehibe fotsiny hoe afetsifetsena ho azy manokana ve sa mba ny zarainy tamin'ny hafa le izy zay ny tsy itovizany le izy amiko de diraiky ny olona ohatrany reny satria namelona fianakaviana amin'ny arivo maro zay fa am'izao fotoan'izao lazaina fa PDG de Daya mba firy moa ny olona ampiasain'ny Daya firy mba valio amiko hoe valio zay mahasamby tena zany firy ny olona velomin'ny Daya firy fa tsy reo fatifatim-behivavy sipasipa zay ny atao famelomana andreo ny zavatra misy am'izao fotoan'izao